Somary nanaitra ny maro ihany tamin'ity fedina tompon-daka Madagasikara ity namana mbola tiana tsy nahitana ireo azo lazaina hoe favori ao anatin'ity taranja kickboxing ity zay ao anatin'ny ekipa pirenena zay niatrika ny fedina ny tompon-daka eran-tany anisan'izany Julien eo ihany koa ny Gaël Castro ary Rasta zay tsy fantatra mazava hoe inona moa ny antony tsy nandraisan'izy ireo anjara tamin'izany fanarana izany fa Julien manokana aloha zay tafaresaka tamiko dia nanambara fa hoe tsy dia en forme loatra ny tenany somary mahavarina ihany zay hoe tsy dia en forme loatra izany kanefa dia vao avy niatrika fidinan'ny tompon-daka eran-tany mety miseho ihany koa aloha ny ratra fa dia tsy niakatra ringa aloha zany ireo favori zay anisan'ny hoe nandrasan'ny maro io hita ihany koa fa lailay ady zay hitantsika teo dia ny fikatrohan'ny Severin sy Rakomando zay isan'ny sangany eo amin'ity taranja kickboxing ity ihany koa kanefa dia KO an'ilay tovolahy Severin avy any Toliara. Ya mbola anisany mbola izahantsika alaina ihany moa ny fanazavana amikasika zay tsy fandraisana anjaran'ireo favori zay anisany nanana ny lazany tamin'ity taranja kickboxing ity ihany koa teto amintsika i Christophe Rababany taoriana ny zavantrangana azo azy tamin'ny taona 7 sy 20 ary dia fantatra fa iverina amin'ity tontolon'ny kickboxing ity indray ny lehilahy vonona ny anome ny farahiriny izy amin'izay araka ny nambarany ary dia mitondra anatra ihany koa ho an'ireo tanora zandriny amin'ity tontolo ity. Iarahana mahita moa zany fa elaela tsy teto tanàna zany tsy hoe teto tanàna ihany fa mbola tsatsan'iny nisy problème nahazo anaty io iny tsy haiko iarahantsika mahafantatra daholo iny nahazo anaty io iny ka raha eo amin'ny sehatra ny resako ny tontolo kickboxing moa zany tena ko dia mampafantatra andretra fa iverina tantelaka satria tao anatin'ny problème nisy anahy iny dia niaina foana tao anatin'ny kickboxing ary niezaka nanao an'izany foana ka ny tandroko zany amin'izao dia hiezaka anaporofo aloha zany amin'ireo mpakafen'ny kickboxing fa hoe mbola mahavita an'ilay kickboxing satria ny olona sasany efa miteny hoe efa antitra babany efa tsy mahavita tsony ny anahy zany entiko amin'ilay hoe fahateratsony io antitra vao betraka efa dia ampahanoroan'ilay zandry kely koa hoe misy le teknika mbola tsy hananandro zalahy zany dia ampifantarina anazy hoe izao ny tena kickboxing fa tsy mahazo titre iny le mandeha misy any olona na dia tsy en forme rany ka mahazo titre dia avy eo izy mahazo titre dia vototra an'izay satria tsy tamin'ny tena mpitoniana sy ampitiavana tanteraka zany nahazoana an'ilay titre fa mety misy hoe kisendrasendra ka mora maka titre no mitazona anazy dia izay zavatra io mbola tsy tsapan'ireo zandry kely ahoana ny fomba hitazomana an'ilay titre zany dia vao eny an-tanany tena ilay titre amiko zao tamin'ny zavatra nanjoana fotsiny zany dia tamin'ny fiainana hitako tany ny tamin'ny nahazo ana tany dia nytiako tenenina fotsiny hoe mipetsaha tsara ho an'ireo zandry kely na zoko zany fa ratsy ny fiainana any amin'ny toerana nahazo ana tany ka ny zavatra entiko zany dia mandana ny fahamarinana sy ny fisainana foana tsisy miaina ao anatin'ny la vérité zany izay ny tiako ampita amin'ireo zandry kely dia fitena tiako atao zany anaporofoko an'ilay olona mihitsy hoe mbola izaha Rababa numéro 1 eto amin'ny ranomasimbe indien zany manaporofo mihitsy zany hoe mbola voatanako le anarana ma kickboxing ma numéro 1 na zany dia mbola tazomiko ary porofeko zany ary raha misy olona moa zany masana hoe zaho tsy manambany averiko indray tsy manambany an'le zandry kely gasy fa raha mbola ireny zandry kely ekipa nasionaly ireny aloha zany mbola tsy mendriky no adversairako mihitsy eny na ifandonana satria misy zao le efa zokizoko teo aloha reny ohatran'ny Rimabele ohatran'ny Tina zany reny efa mba mifandona tampoka reny zao ohatry hoe mivaleran'ireny olo reny nefa reny arantsy zakan'le zandry kely dia hoaiza nefa hiady aminy raha hiady amiko ireo zandry kely ireo ohatran'iza moa zany mpampianatra anazy mitovy valeran'iza mpampianatra ireo zandry kely ireo dia raha hiady amiko izy possible zany fa tsy aresy ana mihitsy le zandry kely ireo aloha